Miavana malala amin'ny tompo, ampitombona amintsika manakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy, izay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levo. Amen. Ity no alahady fa 15 manaraka ny Trinité, alahady ny sampana fifoazana FJ Ken. Ny bokin'ny tantara faharoa toko 15 andiny fahavalo ka hatramin'ny fa 15 no anjara mofinaina ao antsika. Tantara faharoa toko 15 andiny fahavalo ka hatramin'ny fa 15. Mivavaka isika. Raha io misaotra anao indrindra zay fa namangitry firenena ity ianao ka namoa anay tao anatin'ny aiziny tsy fahalalana sy namindra anay kosa ao amin'ny fanjakany zanako malala ka isany firenena mba matahotra anao ny firenenay vokatry ny asa magaga nataonao teto amin'ity firenena ity. Dia nirinay mbola avozanao manakarivo zany ka robobo antranany ny sampana fifazana izay afaka manaparika aingana indrindra ny filazantsaranao. Dia miteneny anao tompo ahaka ny fombanao mangetahitanao ny fananay. Saotra Jesosy teny tomponofo. Amen. Ny tantara faharoa toko 15 raisina eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fa 15 no anjara mofinaina antsika. Tantara faharoa toko 15 andininy fahavalo ka hatramin'ny fa 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Ara reny asa izany teny izany sy ny faminanian'olo deda mpanjakany deda mpaminany dia niezaka izy ka nanaisotra ny sampy favetavetana tamin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra ary tamin'ny tanàna izay azony tany amin'ny avon'ny Efraima. Sady nanavoany alitaran'i Jehova izay teo alohan'ny lavarangana fidirana amin'ny tranon'i Jehova ary nivoriany ny Joda sy ny Benjamina rehetra sy ny vahiny teo aminy izay avy tany amin'ny Efraima sy ny Manase ary ny Simeona, fa betsaka no nanantona azy avy tamin'ny Israely. Rahita fa Jehova Nemaniny no teo aminy ary nivory tamin'ny Jerosalema ireo tamin'ny volana fahatelo tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakany azy. Ary andro iray no nanaterany fanatrika ho an'i Jehova tamin'ny babo izay nentiny dia omby 700 sy omby amanosy 7,000 ary nanao fanekena hitady an'i Jehova Andriamanitry ny Israely ny razany tamin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy. Ka naizana izy tsy mety mitady an'i Jehova Andriamanitry ny Israely dia tao maty na kely na lehibe na lahy na vavy ary ninina ho an'i Jehova tamin'ny fehmahery sy ny fiobina ary tamin'ny trompetra sy ny anjomary izy. Ary ny Joda rehetra ny faly noho ny fiainanana rehefa ninina tamin'ny fony rehetra izy sady nazoto mitady an'i Jehova indrindra ka dia nahita azy ary Jehova dia nanome azy fiadanana tamin'ny manodidina azy. Ary na dia himaka reniny asa mpanjaka aza dia nahetriny tsy ho andrem-bavy satria efa nanao sampy ho an'ny asa iray izy ary asa mikapa ny sampiny dia notoro ka nandoro azy tao amin'ny resany dikany Kidrona fa ny fiterana avo tsy manoravany tamin'ny Israely nefa nahitsy ny von'ny asa tamin'ny andro rehetra ary nampidiriny ho an-tranon'i Jehova ny zavatra raisiny masininay mba amin'izay no masinin'ny tenany dia volafotsy sy volamena ary fanaka. Ary tsy nisy ady intsony hatramin'ny andro fahadimy ambin'ny 20 nanjakany asa. Dia masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, zava-dehibe ny nataon'ny mpanjaka asa. Zava-dehibe ny nataon'ny mpanjaka asa fa vitany nitaona ny vahoaka izay nididiny mba hazoto hitady an'i Jehova Andriamanitra. Hita zany eto amin'ny 10:12 tapany fahatelo manao hoe nahazoto nitady an'i Jehova indrindra ka dia nahita azy.
Ary Jehova nanome azy fiadanana tamin'ny manodidina fahizay. Nazoto nitady amin'ny Jehova indrindra ka tena nitokasa. Ravana malala, zava-dehibe ny manantona an'Andriamanitra. Andriamanitra rahateo efa nanantona antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka ny teny hoe tonga izy hitady sy hamonjy ny fiainana. Mainka ianao manantona azy, dia hoy Jesosy izay manantona tsy mba ho lavo izy. Koa amin'izao vanim-potoana avilomantsika izao, andao retsika hanantona an'Andriamanitra, andao amboaritsika tsara lavitra noho ny teo aloha, avoasitsika ny fanoloran-tenantsika eo anatin'Andriamanitra. Fa raha tena mazoto mitady azy indrindra dia tena hita azy tokoa, ary sy vitany hoe ahita azy fa ny filon'ny fiadanana izaho sy ianao mihina ty firenentsika ity. Ny fiadanana moa dia mariky ny sy ny fandriampahalemana, tsy sy ny adiady ao anatin'ny fiainana feno fahatoniana. Tsy anana an'izany mihitsika raha tsy mazoto mitady amin'i Jehova ny sambatan'olona, ary mihina azy dia ny tompona anaikitra eto amin'ny tany sy firenena misy mitona olona mitady amin'i Jehova sy ampanantona ny olona ny fony amin'i Jehova. Raha izany no ataontsika sy ianao sy isika rehetra izao, dia ho marina amintsika koa ty voalaza eto amin'ity tantara faharoa toko 17:1-10 tia, dia nanome azy fiadanana tamin'ny manodidina fahizay Jehova. Jehova dia nanome azy fiadanana. Jesosy Kristy rahateo efa miteny hoe ny fiadanako no mekanaloha, fiadanako navelaka aloha. Tsika hanapaka-pompotsika sy iseho eto amin'ny firenentsika ve izany? Andaontsika tena mizoto hitatana Jehova marina tokoa. Anolo tena azy bebe koa, tsy taky ny tamin'ny lasa, avoasitsika manakariva, satria izay ny voalaza amin'ity volana ity hoe avozy ny fanompoan'ny fiangonana. Daoka izaho sy ianao hanavao ny fanoloran-tena, ary tena hitady an'Andriamanitra marina tokoa, fa Andriamanitra koa mitady aminy araka ny teny Jesosy, izy dia mitady ny mivavaka marina, dia izay mivavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana. Koa aoka ny fonao sy ny foko ary ny fotsika rehetra anaiky tariny fanahy masina tokoa, ka hitady an'Andriamanitra marina ary hanompo ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra ny famarinana, sady ny tenin'Andriamanitra raha ity koa manamarina antsika sady manadio ary manamasina antsika. Amen. Misaotranao izay raha eo fa zava-dehibe tokoa nataon'ny mpanjaka azy, izay tena fianarana tokony ho anay amin'ny firenenay. Dia ianao koa mamangy ny tompona andraikitra isan-tsokajy mba hahatonga azy ireo tarika ny vahoaka, mitady marina an'Andriamanitra sy hanomtena ho azy, satria raha izany no ataonay dia ataonao mahita fitoerana kenao izay rehetra, ary andro falevana ny tany ary omenao fiadanana izay tahaka ny voalazanareo, tahaka ny voalazana Jesosy, fiadanako nokanareo, fiadanako navelaka nalety isika ny ary mivavaka hoe ranay izay mandamitra masina ny enin'aranao ho tonga ny sakanao, atao ane sikaponao ity-tany tahaka ny mandamitra. Minay ny aminasa azo anay ary mamelany ny hevokay tahaka ny amelanay izay midika taminay, izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy no amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra aminakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao todrano tononona ny naharaisana ka fanamasina zao, isan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Fiadanana ny ho an'ny rahalahy ary fitiavana mamifona avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavana ny eo amin'izay rehetra ty amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika, amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanamasina. Amen.